بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Rahalahi ranabavy zay na anatin'ny finoana al-Islam. Ankehitriny indray dia hanohy ny famelabelarana mahakasika ny lalàna mifehy ny fifehezana itsika ankehitriny zao. Androany indray isika insha Allah Ta'ala dia hiresaka mahakasika ireo mubtilat as-siyam na ireo zavatra manimba ny fifehezana. Tsara dia tsara ho fantatra atsika amin'ny Islam ny ahafantarana an'izany satria ahafantaratsika fa hoe mety ny fanompoana izay ataotsika. Ahafantaratsika hoe simba ny fanompoana izay nataotsika. Satria ny fahafantarana an'izany dia zavatra tena tsy maintsy ilain'ny mpino Islam zany amin'izay fotoana zay, azo ny antoka tsara fa amin'ny fomba mety tanteraka ny fanompoana izay nataony. Ka reto misy teboka vitsivitsy zay ho tanisaitsika reto, raha nitranga ny ray amin'izy reto dia robaka ny fifehezan'olona anankiray, zany hoe simba. Voalohany amin'izany dia ny fihinanana na sy ny fisotroana an-tsitrapo, al-aklu wa shurbu amdan. Tenenina manokana ny an-tsitrapo satria Allahu subhanahu wa ta'ala dia namela ny vahoaka mpino Islam araka ny hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny zavatra izay tsy fananina na azy famelana manokana ho amin'izany ny vahoakan'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'ny zavatra izay tsy fananiny no nanaovany azy. Allah subhanahu wa ta'ala miteny anatin'ny Qur'an, walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Zany hoe tsy azahoanareo tsiny na fahotana hozy ny fahadisoana zay nataondreo, zay fahadisoana tsy nahazana, walakin ma ta'ammadat qulubukum, fa kosa ny azaho fahotana de le zavatra izay fananina zany tao am-po no nanatanterahana azy. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allahu subhanahu wa ta'ala dia be indrafosy famelana ho antsika mpino Islam. Manamafy zany ihany koa ny hadisy mpaminany sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Ny olona izay nifehy izy ka sendra tafihinana na tafisotro de aoka ho tohizany foana ny fifehezany satria Allah subhanahu wa ta'ala amin'izay fotoana zay nampihinana azy ary nampisotro azy. Zany hadisy zany dia voarakitra ao amin'ny bokin'ny al-Bukhari sy Muslim. Faharoa manaraka an'izay dia ny al-jima, zany hoe ny fanaovana firaisana ara-nofo an-tsitrapo amin'ny andro atoandro. Presizentsika manokana ny andro atoandro satria ny fifehezana dia amin'ny atoandro, fa rehefa alina kosa dia tapaka ny fifehezana, dia azo atao le zavatra voarara ho an'ny fifehezana amin'ny andro atoandro, azo atao rehefa amin'ny alina izany zavatra izany. Ny fahatelo, al-inzali fil yaqza, ny fananina manala ny mamoaka ny tsirinaina amin'ny fotoany fil yaqza, zany hoe tsy natory ianao zany fa mifoha tsy ao anatin'ny torimaso. Amin'ny fomba ahoana mety hiseho an'izany? Mety miseho zany amin'ny alalan'ny orika, mety manoroka ny vadiny izy de miakatra ny filany de mivoaka ny tsirinaina, na amin'ny alalan'ny safosafo, na amin'ny alalan'ny istimna na ny masturbation. Rehefa namoaka ny tsirinainany le olona zany amin'ny atoandron'ny Ramadan dia simba ny fifehezany amin'izay fotoana izay. De ny manaraka an'izay indray at-taqayyu amdan, ny fanahinina handeha handoha, zany hoe sakanany zany ny tendany ohatra dia lasa mandoa izy amin'izay fotoana izay, de simba le fifehezana araka ny hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, man zarahu al-qay fala qada alayhi wa man istaqa fa alayhi al-qada. Ny olona hozy sendra tafandoha zany izy tsy nahany, tsy sitrapony zany natonga azy nandoa dia tsy misy ninona aminy amin'izay fotoana, zany hoe mbola ara-dalàna tsara ny fifehezany, tohizany soma tsara. Fa ny olona kosa ambarany istaqa, zany hoe fananiny zany nandeha nandoa dia amin'izay fotoana izany fa alayhi al-qada, dia simba ny fifehezany ka manonotra an'izany fifehana izany izy amin'ny andro hafa. Ny manaraka an'izany ihany koa mety manimba le fifehezana ar-ridda,
zany hoe ny fialan'olona ao anatin'ny finoana isika. Ty tsangazavatra io ty moa zany de mety tsangazavatra mety rary na mety mahalana ny fisehony zany, zany hoe misy olona nifehy de momoan'izy mifehy zany tsy resy lahatra tampoka izy miala amin'ny finoana islamo, de aveo eo indray resy lahatra indray iverina amin'ny finoana islamo de raha nandalo an'izay rida fialana amin'ny finoana islamo zay zany tao anatin'ny journée-ny fifehezany dia simba ny fifehezany. Zany zavatra zany moa fanazavana apetraky ireo manam-pahaizantsika zany ato anaty finoana islamo de tsy maintsy tanisaina foana na de hita aza fa hoe mahalana ny isehon'ny tsangazavatra tahaka izany. Anisany zavatra manimba ny fifehezana ihany koa al-ighma fi jami' nahar, zany hoe nandalo tao anatin'ny fahatoranana na hoe dans les communs zany ny olona anankiray nandritra ny toute la journée tagnatin'ny fotoana rehetrarehetra agnatin'ny atoandro. Fa raha ohatra kosa misy fotoana na de fotoana fohy aza na tsarovany tena zany tao anatin'ny atoandro anankiray atoandron'le fifehezana de am'izay fotoana zay tsy simba ny fifehezana. Ary ny aorinan'izay moa zany dia ny al-haidu wan nifas, ho an'le vehivavy zany dia ny fandehanan'ny fadimbolany reglany zany, na rehefa teraka koa le vehivavy le lio aorian'le fahaterahana igny antsoina hoe nifas, rehefa mitranga zany zavatra anankiroa zany koa am'le vehivavy de tapaka ny fifehezany. Eto aho de tiako ihany koa ny manararaotra zany fanampanazavana mahakasika ny vehivavy. Misy aminareo vehivavy rehefa tapitra ny fadimbolany amin'ny andro alina kanefa mbola tsy niseka nefa izy mbola tsy nandro izy de fa azony atao ihany ny mametraka le finiavany hifehy amin'ny alina igny na dia efa aorian'ny mangeran-dratsy maraina ara na amin'ny maraina izy vao miseky, ara-dalagna tsara le fifehezany am'izay fotoana izay. Tahaka izany koa le vehivavy raha ohatra ka nifehy izy zany sisa tavela na dia ora fohy na minitra vitsivitsy na de segonda vitsivitsy aza alohan'ny iletehan'le masoandro, zany hoe alohan'ny fotoana izay anapahana an'le fifehezany amin'ny hariva, tonga le reglan'ilay vehivavy de simba le fifehezany tanatin'ny andro igny dia soloany amin'ny fotoana hafa, fa tsy hiteny am'izay fotoana zay hoe fa fotoana kely ange sisa tavela non, rehefa mbola tsy niletika ny masoandro tonga le regla dia tapaka lay fifehezana. Ny farany mety manimba le fifehezana koa de le qat'ania, zany hoe fanapahana le finiavana, zany hoe nanana finiavana ny olona anankiray zany tamin'ny alina fa tsy hifehy rehefa atoandro, rehefa raha maraina igny na raha ampitsony igny, noho ny antony manokany tahaka ny hoe andeha manana finiavana andeha hanao voyage izy, kanefa sendra tsy nanao voyage tampoka zany izy zany, eo indray izy zany vo hieritreritra hanao hoe finiavana indray zany fa hifehy indray de tsy mety zay zavatra zay, satria ny nia zany amin'ny fifehezana amin'ny volana ramadany dia tsy mitovy am'le nia na ny fikasana amin'ny sunna. Amin'ny volana ramadany de tsy maintsy mipetraka manomboka amin'ny alina le finiavana, fa am'le fifehezana sunna kosa de azo atao zany na amin'ny atoandro zany, raha mbola tsy nanao zavatra mety manimba le fifehezana ianao de azonao atao ny mametraka le nianao hifehy amin'ny fifehezana sunna. Ka ny olona anankiray zany rehefa nanagna finiavana izy amin'ny alina zany fa tsy hifehy ny raha ampitsony iny zay ny antsoina hoe qat'ania, dia simba zany ny fifehezany na dia mifehy. Fa ny zavatra tokony ataony am'izay fotoana zay araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana, raha ohatra izy zany nanagna finiavana fa tsy hifehy kanefa tsy ny voyage tampoka izy zany fa nijanona am'le toerana, dia tohizany ihany le fifehezana, fa kosa tsy mikompte iny fifehezana iny fa tsy maintsy efainy amin'ny fotoana hafa rehefa tapitra ny volana ramadany. Tahak'izay rahalahy ranabavy ajaina anaty finoana islamo ny famelabelarana fohifohy androany mahakasika ireo olona izay nifehy ka simba le fifehezany. Insha Allahu ta'ala mbola hotohizantsika zay zany famelabelarana zany amin'ny fotoana hafa raha mbola misy androm-piainana sisa tavela insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.